Rehefa avy nandalo fitiliana teo anivon'ny antenimieram-pirenena eo anivon'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao ny tolo-dalàna fanitsina ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana izay naroso ny député Analalava Jaosera Irene manana 10 andro androsoana ny heviny gouvernement mialohan'ny iverenany fandinihana ny tolo-dalàna eo anivon'ny parlementaroa dia ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doolona izany. Izay ny amin'ny vaovao fa ivadika kosa isika amin'ny pejy trangam-piarahamonina nahitana fatin'olona tetsy amin'ny tanànan'ny Soamiandalana Fokontany Ambodifahitra commune Talatavy tamin'ity androany ity. Tsy nisy afa-tsy ny Karandò sy ny Trotroka ary ny Tananavana no hita teny toerana tamin'ity fahitana ity faty ity. Somary enjakenjana ny sary ho an'ireo izay tsy mazaka ka angatahana ary itsika tsy mazaka an'izany sary izany mba tsy hijery ao anatin'ity fanadidihana no tanterahany Claudia Solution ity. Nisy fatin'olona hita teny amin'ny tanànan'ny Soamiandalana Fokontany Ambodifahitra commune Talatany Volonondry. Ny Karandò sy ny Trotroka ary ny Tananavana ny ihany no hita teny an-toerana. Niezaka nikaroka teo amin'ny manodidina ny vahoaka fa tsy hita ny vatan'ilay razana sy ny tongony ary ny tanany havia. Raha ny fahitana ny razana dia efa andro maromaro no nahafatesany. Lehilahy ity olona maty ity ary mbola tanora ny fahitana azy. Tsy lavitry ny arabe no nahitana ny razana satria 50 metatra monja miala ny lalam-pirenena fahatelo teo amin'ny PK19. Ny fomba nahitako anazy voalohany izany nandeha nanatitra kota ty Atsà zany dia nahay zavatra maimbo aho zany dia nieritreretiko ohatran'ny hoe fatina alika zany dia ohatran'ny hoe andoto tanàna sanina ty dia avy aho zany dia mbo nijery tao anatin'ilay korofra dia tsy nahita dia niakatra zany dia nahitahita le lohany zany hitako voalohany dia zay avy tetra dia mbo namonjy ny andro sefipoko tany. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana ary efa nisokatra ny fanadihadiana. Tsy nisy nahalala moa ity razana ity ka nalevo ny fokon'olona teny an-tanàna ihany. Sambra aloha teto amin'ny faritra teto fa taloloha tsy haiko efa herintaona za roa taona zay nisy tato ambonimbony tato koa nisy ohatran'io. Tsy vao izao no nahitana fatin'olona tsy fantatra teny an-toerana fa efa nisy fatin'olona hita toy izao koa tamin'ny Tondasa. Hatramin'izao fotoana izao dia tsy misy fantatra ny mombamomba ity olona maty ity ary tsy mbola nisy ny tonona ho fianakaviany.